talata faroambefolo ny volana aogositra miarabantsika rehetra tompoko lasy tomboko vavy tonga soto anatin'ny fampalambaovao ny fahita lavitra TV Plus Madagasikara manasanao azy araka izany hatramin'ny afara miarabanao ihany koa gracia andria tsy toerana miarabanao ro miaramanana miarabantsika ny tokantrany ihany koa manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao aloha teny baovao tapany voalohany avy hatrany ary anao atsisika amin'ny fanomezana lanja manokana ireo firenena nosy mpikambana ao anatin'ny SADC izay saika adiny foana hatramin'izay ny filoha Andrazoelina mandritra ny fepitoam-pitantanan'ny SADC hoy Rasata Rahavavitafy ministry ny lamba i Malagasy sady filohan'ny filakevitry ny ministry ny SADC vaovao. Tsy maintsy misy ny fandaminana manokana amin'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ao anatin'ny fandraisana Madagasikara ny firenena tampony SADC hoy ny abeny tanàna Antananarivo Alalana Manatsoa ny 10 minitra mialohan'ny fandalovan'ny filoham-panjakana iray dia tsy maintsy isy ny fahatapahan-dalana ho hatrany raha ny fanazavana. Tokosika dia hatramin'ny lohateny vaovao tapany faharoa nisokatra nanomboka omaly iraika ambin'ny 10 aogositra ny lalana aingana na ny voie rapide manomboka eo amin'ny radio Don Bosco hatrany andrano tapahana rehefa 7 kilometatra io lalana io harana mavanana ny fitohanana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ny antony nanokafana ny lalana hoy ny ministry ny asa vaventy. Nandao fanambarana ny communauté musulmane ao Toamasina manoloana ny raharaha fandravana ilay moské tao an-toerana omaly alina efa nisy ny marimaritra iraisana sy fitadiavana vahaolana manoloana ny zava-misy ho izy ireo tsy anaiky nisy na fanakorotanana ny toerana nataon'ny olombitsy noho izany izy ireo manoloana ireo milaza ho avy any Toamasina hijery manokana ity rara ity. Araka ny fanatsika tao anatin'ny lohateny vaovao tapany voalohany dia anao ady sisika amin'ny fanomezana lanja manokana ireo firenena nosy mpiamana ao anatin'ny SADC izay saika adiny foana hatramin'izay ny filoha Andry Rajoelina mandritra ny fepitoam-pitantanan'ny SADC hoy Rasata Rahavavitafy ministry ny raharaham-bahiny malagasy sady filohan'ny filakevitry ny ministry ny SADC vaovao. Itarika any amin'ny SADC maleo teny sy afaka mifaninana amin'ireo firenena hafa ny fiarametana ireo firenena nosy sy ireo firenena eo anivon'ny kontinanta afrikanina samy mpikambana ny SADC hoy ny nambarany filohan'ny filakevitry ministra ny SADC vaovao vita androany ny famindram-pitantana ny filohan'ny filakevitry ministra ny SADC sambany i Madagasikara no mandray izany toerana izany roapolo taona ataorina mpikambana ny SADC sy fitiavana doni Ivarasata no mitatotra ny andindiny izay. Manamarika manokana ny tantaram-pirenena ny datin'andro androany ankoatran'ny andraisan'ny filoha Rajoelina ny toerana ny filohan'ny SADC ny 17 aogositra ho avy izao i Madagasikara ihany koa no filohan'ny filan-kevitry ny ministry ny SADC amin'ny alalan'ny ministry ny raharaham-bahiny Rasata Rahavavitafy niditra tamin'ny asan'ny filan-kevitry ny ministry ny SADC nanomboka androany ka nisantarana izany ny lanonana famindram-pitantanana ny filan-kevitry ny ministry ny SADC teo amin'ny Dr Rasata Rahavavitafy ministry ny raharaham-bahiny malagasy sy ny profesora Amon Muruira filohan'ny filan-kevitry ny ministra teo aloha sady ministry ny raharaham-bahiny Zimbabweana voalohany teo amin'ny tantara i Madagasikara vao nandray izany toeram-boninahitra sy strategjika izany roapolo taona taorian'ny nidirany Madagasikara ho mpikambana SADC ahatra heritaona ny fitoam-pitantanany ari farana ny volana aogositra enina amby roapolo sy arivo. C'est donc avec un profond sentiment d'honneur et un sens élevé de la responsabilité que j'accepte aujourd'hui, au nom de la République de Madagascar, la haute mission de présider le Conseil des ministres de la SADC. Je m'engage devant vous, chers frères et sœurs, à remplir cette mission avec la ferme volonté de poursuivre et de renforcer notre œuvre collective au service d'une SADC plus prospère, plus intégrée et plus résiliente au bénéfice de tous nos peuples. No mafisy nandritry ny fandraisam-pitenena ny fanohizan'ireo ezaka natao mba hampandroso hampiray tsy hivaky sy hampiaty ny fatry ny SADC. Au nom de la République de Madagascar, je vous exprime notre profonde reconnaissance et vous donne l'assurance que les acquis précieux de votre mandat continueront d'éclairer et d'inspirer notre action collective. Je souhaite également exprimer ma gratitude à l'ensemble des États membres de la SADC pour la confiance placée en Madagascar
Comme pour chacun de ses membres, l'appartenance de notre grande île à la SADC s'inscrit pleinement dans notre vision et notre stratégie de développement. Elle reflète notre détermination à approfondir l'intégration régionale, à stimuler des échanges économiques dynamiques, à favoriser la libre circulation des biens et des services et des savoir-faire, et à bâtir ensemble un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Andro sisaisana dia tonga ny lanonana famindram-pitantanana ny SADC amin'ny filoha Andry Rajoelina. Efa natsidiky ny filohan'ny filan-kevitry ny ministry ny SADC sahady ireo lasa maika sy laharam-pahamehana imason ny filoha Andry Rajoelina rehefa tonga eo amin'ny toerany ny filohan'ny SADC izy. Anisany anaovany atsisika manokana ny fanomezana lanja ireo firenena nosy toa Madagasikara izay saika adiny foana hatramin'izay eto amin'ny faritra. Manana tanjaka raha toe-karena Ravoajanahary sy Arena Andranomasina Goavana ireo firenena nosy ary afaka mifanohana amin'ireo firenena hafa eo anivon'ny SADC mba hahatonga ny faritra mandroso mahaleo tena sy afaka mifaninana amin'ny firenenkafa. Sous le leadership de son Excellence M. Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, notre mandat à la présidence de la SADC sera clair et aligné sur les priorités régionales du plan indicatif régional de développement stratégique, RISDP. Un accent particulier sera mis sur la valorisation des États insulaires, longtemps en marge des priorités régionales. Nous plaiderons pour une reconnaissance pleine de leurs spécificités et pour des politiques adaptées à leur réalité, afin d'assurer une intégration véritablement inclusive. En unissant le potentiel maritime, économique, environnemental et culturel des îles avec les ressources, la puissance agricole et industrielle des États membres continentaux, nous pouvons bâtir la SADC autonome et compétitive que nous voulons. Je suis convaincue que cette alliance équilibrée entre îles et continents est la clé d'une région plus forte, où chaque pays, grand ou petit, avance ensemble vers la réussite collective. Hotanterahana androany ny lanonana famindram-pitantanana teny amin'ny CCI Ivato. Marina fa mifanojo amin'ny fankalazana ny 520 taona ny SADC sy ny 20 taona nampikambana ny Madagasikara eo anivon'ny SADC ihany koa izao amin'iraisany Madagasikara ny fihaonana tampony SADC izao. Mbola manodidina izay vaovao izay hatrany tsy maintsy misy ny fandaminana manokana amin'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra ao anatin'ny fandraisana Madagasikara ny fihaonana tampony SADC eo ny ben'ny tanàna Antananarivo ary Lanaramanaso. 10 minitra mialohan'ny fandalovan'ny filoham-panjakana iray dia tsy maintsy isy ny fahatapahan-dalana ho ny fanazavana anisany ho voakasika matetika amin'ny fahatapahan-dalana ny mandidina ny bypass mandrapivoaka na Korondrano sy ny miazo an'ny tsara sotra makany amin'ny toerana anaovana ny fivoriana eny amin'ny CCI Ivato. Fitiavana Donio amin'ny sariny Ivrasata. Misy ny fikorotanana kely na fiantohan'ny fifamoivoizana fa tsy fotoana ela izany fa mety miteraka kosa ny embouteillage. Ny toerana tena voakasika izany dia ny aksa bypass mandrapivoaka tia Korondrano, ny aksa Korondrano iny ny makany Tsarasotra moa makany amin'ny CCI Ivato izay toerana anaovana ny fionambe makatia Korondrano Antanimena, Sorano miakatra makatia Antaninarenina satria misy filoham-pirenena koa mipetraka any amin'ireny hôtel lehibe ireny. Ny aty Akandibahoaka koa miala avy any Avoloa dia anisan'ny toerana mety isin'izay fitohanan'ny fifamoivoizana izay fa miezaka foana isika mba tsy ho ela ireny fotoana ireny ary mba ho arindra. Nisokatra nanomboka omaly 10 Aogositra ny lalana aingana na ny voie rapide manomboka eo amin'ny Radio Don Bosco hatrany Andrantapana.
mirefy 4 kilometera io lalana io ary anamaevana ny fitohanany fifamoivoizana eto andrenivohitra ny antony nanokafana ny lalana hoy ny ministry ny asa maventy vita tara sady misy ireo marika manoro ny fizotra ny fifamoivoizana ny lalana ny ministry ny asa maventy nanomboka nandray ny asa no nanomboka nanamboatra ny lalana ary izao vita izao Zora Barjon. Vita amin'ny ara-dalàna ary vita manaraka ny fenitra takina amin'ny fanamboaran-dalana iray Sapirenena ny lalana manomboka eo amin'ny rond-point Ivato hatrany Andrano-Tapahana izay nanomboka ho an'ny mpampiasa lalana azo nampiasaina nanomboka omaly. Ny milaza fa taorian'ny nanaovana ny tiatately ny taona maro dia sokafana ho azo ny besiny maro ampiasaina ity lalana tia manomboka androany alatsinainy fa 12 ny volana Aogositra. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana no itondrasako teny fankasitrahana ny gouvernementa sinoa satria moa dia fiaraha-miasa ny gouvernement malagasy sy ny Exim Bank Chine no nahafahantsika nanatanteraka ity lalana ity. Afana manamaivana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ity lalana ity ary mila misoroka ny loza avokoa ny mpampiasa lalana rehetra hoy ny ministry ny asa vaventy. Mirefy 4 kilometatra ity lalana ity ary ahitana ireo tsipika ho an'ny mpampiasa fiarakodia mba ahafahana manaraka ny lalana ny fifamoivoizana. Lalana malalaka izy ity raha fatatsika an'izao dia 12 metatra ny sakany eo amin'ny ataotsika hoe 7 metatra mahery eo no andehanan'ny tomobile zany hoe 3 metatra sasany ankavanana fa efa natao ihany koa nefa toerana malalaka andehanan'ny mpandeha tongotra na ny antsointsika hoe accotement. Fanaizana zany dia manentana antsika rehetra mba samy hitandrina amin'ny famoivoizana fa ny nanaovantsika ny lalana dia mba atsaratsara kokoa ny fiainantsika mpampiasa ny lalana fa tsy sanatrian'izany hoe hitondra loza. Ho an'eto masina kosina isika amin'ity lafim-baovao manaraka ity nanao fanambarana ny communauté musulmane ao Tomasina manoloana ny raharaha fandravana ilay moskea tao an-toerana omaly alina. Efa nisy ny marimaritra iraisina sy fitadiavana vahaolana manoloana ny zavamisy hoy izy ireo tsy anaiky nisy na fanakorontanana any an-toerana ataon'ny olombitsy noho izany izy ireo manoloana ireo milaza ho avy any Toamasina ijery manokana ity raharaha ity. Nanamafy ity fanambarana ity ihany koa ny filohan'ny fikambanana Silambo androany maraina ary miantso ny mpino Silamo rehetra ho tony sy ny fifampiresahana amin'ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika ny raharaha. Sibelandriamazava sy fetra Andriamananjara. Iteraka olana ho an'ireo mpino Silamo ny fandravana ny fiangonana Silamo tao amin'ny distrikany Tamatave faharoa izay voalaza fanoravana ny teratany vahiny. Manoloana ny toe-draharaha namoaka fanambarana ny communauté musulmane ao Tomasina ary mijoro izy ireo ary efa misy ny vahaolana ka tsy anaiky ny fanakorontanana tian'ny olombitsy ho atao ao an-toerana. Taorian'ny fijerevana akaiky ny tantaratasy teo ampelantanana izay ny heverina fa marina kanefa hita fa feno fitaka ary voafitaka musulmane tamin'ny fananganana moské izay amtoerana tsy nenitena ary illicite de construction ka nanoloana an'izay nefa misy disadisa teo anelanelany entre privé anankiroa dia ny fitondram-panjakana no ray aman-dreny be mandamina rehefa misy olana amin'ny tanàna dia fitondram-panjakana mitondra vahaolana nanampy ka eto zany zahay dia efa tolorana ny fitondram-panjakana vahaolana tsy niravoravo-tanana mihitsy ny fitondram-panjakana zay tarian'ny filohan'ny firenena Rajoelina adjaina ka nanome solution rehefa tafampiresaka tamin'ny autorité locale aty an-toerana ka tamin'ny omaly ariva tamin'ny andraina dia samby nahita dia vahaolana zay ka eto zany miantso mpino Silamo rehetra ho tony manoloana ny fandianana olona avy Antananarivo andeha Tamatave andeha ambokorontana aty amin'ny toerana izay efa milamina manaiky fandaminan'ny fitondram-panjakana izay mpino Silamo Tamatave dia tsy andray tsy mila fahatongavan'olona izay andeha anakorontana efa nambaranay teo ny filaminana ny solution zay noentin'ireo maventsika inona koa andeha tondrasina korontana aty aminay
zay marany amin'ny fomba ofisialy zao io fa tsy andrainareo izy koa andeha tonga aty tsy ilaine zany zay tsy mila kokontana karaha fiainana andavanandro aty milamina mifampiera ny musulman tompoko dia olona fampiresana olona ny fiarahamonina olo manaja ray aman-dreny fa tsy olona mampiorooro fanjakana indrindra. Nanamafy ity fanambarana ity ny filohan'ny fikambanana Islamo androany maraina ary miantso ny mpino-silamo rehetra ho tony sy isiany ny fampiresana amin'ireo tompon'andraikitra rehetra. Efa nisy ihany koa ny dingana rehetra natao tamin'ireo manam-pahefana sy tompon'andraikitra ka efa nahitam-bokany izany raha ny fanambarana hatrany. Dia miantso isika mpino-silamo rehetra sy ny mpiray-tanindrazana ho tony fa anatin'ny fitonana ihany no ahitana vahaolana. Atsatra ny fiantsiana amin'ny haino aman-jery. Eto ampamaranana dia mbola mamerina fisaorana ny fanjakana izay amin'ny fampiresana amin'ny fijerena vahaolana ary mangataka fionana amin'ny fitondram-panjakana rehetra amin'ny filoham-pirenena, amin'ny Premier Ministra sy ny Ministra avy izay tokony irisana. Horantsika ry izao ny resabe. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra Aitrano ao Marvango distrikan'ny Sakara androany olona maro no tsy manan-kelofana mbola tsy fantatra ny nahatonga ny firehetana. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra fa sanamisa enina nisy namaky tao Miarinarivo Ita Somalial lasa nindrazana misa 700 taolandava avokoa ireo tsy hita raha toa ka naparitaka ireo jolapa-maky fasana ny taolana sasany. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra loza mpifamoivozana RN7 Ambohimanjaka ny alalalana ratsy avaty ambany ilay taxi brosy moa ilay fiara kely nidina avy any ambony nisy olona naratra tsy nisy ainana fohy. Ny PJCIR n'Antananarivo mampafantatra olona iray no maty roa naratra mafy vokatry ny loza mpifamoivozana nitranga tany Antsoantany commune anatin'ny district Antsirabe 2 fatra Vakinankaratra ny 20 Aogositra 2024 tamin'ny 20 atoandro. Mpamily fiarabe Isuzu iray avy atsimo hiazo an'Antananarivo no nifoka mpitondra bisikileta roa ny fanina taminy ny vokatry ny amamon'ilay mpamily camion dia tsy nahatana ny familiana intsony izy ka rehefa avy nanitsaka mpitondra bisikileta dia nivarina teo amin'ny sisin-dalana. Notazominao amin'ny tompony gendarmerie brigade sécurité routière Antsirabe kosa ilay mpamily roa amby 70 taona atao famitorana. Ny PJ Chasse Info mampafantatra nainga ho an'ny Shangon Korea Atsimo ireto tanora enina menada avy amin'ny tarika Illusion ireto amin'ny Oktobra hiatrika ny lalao famaranana ny K-pop World Festival. Izy ireo nandresy tamin'ny Sukadi boy group natao teto Antananarivo. Ny PJ Chasse Info mampafantatra eny amin'ny Cité Akatso ity toerana ity nanao asa iombonana ho fanadiovana fôbesy sy fahasalamana tendry ny commune Antananarivo renivohitra niaraka tamina ONG fikambanana Solika, Croix, ny mpianatra ary ny mponin'Akatso. Aoriana ity dia isy paikady manokana ho famonoana voalavo ho an'ny bloky rehetra. Lova sy ny rina ran'oro maro ho mampiseho anatin'ny pejiny. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont exprimés après mon interview sur 24 heures Mada. Un exercice pas facile, mais que j'ai accepté par souci de transparence et de dialogue. Merci à Madame la ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Lula Chamina, et au président du CSS, Faler Vundandéame Al-Nour, d'avoir écouté mes explications ce jour à mon bureau. Si mes mots ont pu prêter à confusion, je le regrette car mon intention n'a jamais été de remettre en cause la compétence de nos professeurs de médecine pour lesquels j'ai le plus grand respect. Au contraire, mon propos visait simplement à soutenir le projet positif du président Raduel, relancer et renforcer la formation continue de nos professeurs en santé grâce notamment à un partenariat avec la France afin qu'ils puissent accéder aux dernières avancées et partager leur savoir-faire. L'objectif est d'élever encore notre niveau d'excellence et de réduire par exemple les évacuations sanitaires, car nous avons à Madagascar des professeurs compétents et engagés.
Cette rencontre m'a également permis de mieux connaître le CCS et de mesurer le travail et les défis qui nous attendent pour l'avenir. Soyons prudents. Les manipulations et interprétations déformées ne servent pas l'intérêt des Malagasy. Ce qui compte, c'est de travailler ensemble avec nos enseignants en santé, nos médecins et nos partenaires pour bâtir un système médical plus fort, plus performant et plus solidaire au service de notre population. Idoerantsika tao anatin'ny fampialam-baovao misy andian'olona mitondra fanakorotanana ka milaza mivarotra mention bac amin'ny tambazotra Facebook nanomboka amin'ny roa hetsy ariary hatramin'ny roa tapitrisa ariary arakaraky ny mention amin'izao fotoana izao nitatitra ny talejendrano ny fampianarana ambony eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany. Roa hetsy ariary no amarotan'izy ireo ny mention assez bien, ray tapitrisa ariary ny mention bien ary roa tapitrisa ariary ny mention très bien amin'ny Facebook efa nanaovana fitoriana avokoa ireo compte mivarotra ireo mention bac ho ny fanazavana nanamafy ny ministera piay fa tsy misy fivarotana mention bac izany ary misy ny fanaramaso amin'ny alalan'ny caméra de surveillance ireo mpitsara ny baccalauréat manana ivoaka ny farany herinandro izao ny ampany amin'ny vali ny fanadinana baccalauréat. Fitiavana Donisy Ivra Satano mitatratsika ny andindiny zay. Taorian'ny fanaovana ozoka, fivarotana laza adana sy endrika tsy fanandalana samihafa manodidina ny baccalauréat dia misy indray amin'izao ny trangana fivarotana mention amin'ny fanadinana baccalauréat. Maro zany ny olona manaparitaka eny amin'ny tambazotra serasera reny varotra note varotra mention 200 000 ariary ony mention assez bien 1 million d'ariary mention bien de 2 millions d'ariary mention très bien. Reny olona reny tena hoe olona mpanakorotana fotsiny. Zao ny antony. Reny caméra zay nampiasanay taty ministera zany nandritra ny fanadinana baccalauréat 2025 reny tsy hoe tamin'ny fanadinana ihany nampiasana anazy dia naprime izy reny fa vantany vao vita zany ny fanadinana ny session dia natoby eny amin'ny toerana fanaovana correction sy transcription en note zany reny caméra ireny milama atreto ny famoahana ny résultat ny baccalauréat 2025 tsy misy zany resaka hoe famarotana mention na fivarotana note zany satria araka anay avy aty daholy ny fihetsika rehetrarehetra zany zay mitranga eny anivony toerana fanaovana correction ireny. Efa nandraisana fepetra avy hatrany ireo olona manao ny fanakorontanana ireo. Efa napitanay any amin'ny mpitandro filaminana daholy reny compte zay milaza fa mivarotra note mivarotra mention reny ary mino zay fa tsy maintsy wisy zany fepetra ho raisina zany atoato mahakasika an'ireny olona tena hoe mpanakorotana fotsiny ireny. Mandina ny 50 isa eo ireo olona voaroroy noho ny fanaovana endrika sy fanandalana samihafa manodidina ny baccalauréat. Raha bangoko angambany eo amin'ny 50 eo angambany olona voasambotra ary efa mandeha daholo efa manomboka mandeha daholo ny fitsarana n'ireny olona reny nakabiaza moa zany nadoboka ponjavonjy maika daholo misy sasany kosany mety nahazo hoe placement sous contrôle judiciaire fa ny tiana resahana fotsiny zany tena hoe entitra dia entitra zany fanjakana tamin'ity indray mitoraka aty satria tsy azo ekena mihitsy zany hoe fanakorontanana fanadina mpanjakana baccalauréat zany satria ny hoavy ny firenena mihitsy zany no zoviana ao anatin'io zavatra io. Andrasana amin'ny farany herinandro izao ny fivoahan'ny valy ny baccalauréat voalohany andetsy kelikely arakaraky ny isan'ny mpiatina izany. Antananarivo no manana mpiatina betsaka indrindra manerana ny Madagasikara ka tombanina ivoaka farany ny valy ny fanadinana baccalauréat raha ny fampitam-baovao vo amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa hatrany androany. Fanahitam-bokany kosa ny fampiasana ny teknolojia avolenta amin'ny fanarahamaso ny faridranomason'ny Madagasikara ankehitriny. Anisan'ireo firenena eto Afrika ampy enti-manana amin'ny ady amin'ny jono tsy ara-dalàna i Madagasikara 2020 ny isan'ireo samby mpanarahamaso ny jono ary tetibola 1 miliara ariary isataona ny solika ampiasaina ampandehanana ireo samby ireo tsy maintsy ho tratra araka izany ireo olona mikasa ny angalatra ny ministra jono sy ny toekarena manga ndratranga vaovao. Eliza Herman eo amin'ny sariny Eric Ranefson. Anisan'ireo firenena eto Afrika manana ireo enti-manana fanamiady amin'ny jono tsy ara-dalàna i Madagasikara ankehitriny 2020 amin'izao
nisan'ireo sambo mpanaramaso ny fadranomasony Madagasikara ary 2 miliara ariary isan-taona ny teti-bola anaovana solika entina hampandehanana ireo sambo ireo. Ofetra ihany anefa ny faritra ahafahan'ireo sambo ireo manao fisafony tahaka izany ihany koa ny fiaramanidina ampiasaina amin'ny fanaraha-maso. Fomba fiasa eo anivon'ny fitoerana fanaraha-maso nijona amin'izao ny fampiasana ny teknôlôjia avo-lenta izay ahafahana manara-maso ny fadranomasina amin'ny alalan'ny application amin'ny solosaina. Mifameno avokoa ny asan'ny sambo mpanara-maso sy ny ataon'ny teknisiana mikirakira ny fanaraha-maso ampitain-davitra. Mobiliser un navire de surveillance, ça nous coûte à peu près 10 000 euros. Neuf, limité, ni zone d'intervention. Avec l'avancée de la technologie, on a développé un système qui nous permet de suivre, de contrôler dans un écran tout ce qui se passe à l'intérieur de nos eaux sous juridiction. Les couvertures sont des zones de peste de Madagascar à Minty. Manamafy izany fampitaovana izany ny komisiona ranomasimbe indiany iadina amin'ny tsony tsy ara-dalàna. Afaka antsika ankehitriny nahazo karazana fitaovana ahafahantsika zany manana énergie, manana électricité izay tsy tapaka satria dia angovo azo avozina avy amin'ny masoandro no ampiasaintsika amin'izao fotoana zao ahafahana zany mamana ireo solosaina maro zay ampiasaintsika eo anivony sampana izay miandraikitra an'izany ady amin'ny resaka jony tsy manara-dalàna tsy voafanambara tsy voafehy-dalàna zany na ny centre de sciences de pêche ho antsika eto Madagasikara. Fataky ny fahafantatsika isan'andro ihany koa misy ny fandarana demokrasia mivantana ao amin'ny onjam-peo ny zato teboka roa itondrana ny faneho-kevitra manoloana ny rahapirenena sy ny maro haforantsika ny sombony sy ireo faneho-kevitra ireo izay mpandray anjara tamin'ity anio ity. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isan'andro amin'ny sivora sy sasany maraina. Tokony vahaolana no omenan'ireo mpitondra fanjakana fa tsy manome moral ny mpanohitra, tsy mety mihitsy ilay fitondrana amin'izao, hoy Monsieur Faby avy nampita tafika. Raha ny tena marina dia tena vahaolana ny tokonareo mpitondra fanjakana fa tianareo fomba fitondra fanjakana izay no manome moral mpanohitra. Ity fitondra fanjakana ity tamin'ny mbola tsy tao amin'ny fitondrana dia nanana vahaolana be. Ary nanantena le vahoaka inona ny teo fa nefa tonga amin'ny fitondrana fita le tena vahoaka dia tsy efa tonga saina amin'ireny tao ampaly de hoe filoha ny vahoaka tao anaty de sport bo maintsy niakatra amin'ny feo hoe zamby dia tsy mahatonga saina tsika hoe tsy mety anie le ataon'ity fitondra fanjakana ty manontony olona tsy makatoa azy tsony dia nareo fomba anazy tena mba torohevitra rangaha le mpitondra le mpitondra hoe le nenao tamin'ny alohanao mbola tsy teo fana fanaonao propagande ary mbola tsy propagande tamin'izany dia efa nitenonareo hoe manana volana amin'ny resaka hoe manave ny tanora sy ny sisasisa be dia be zay na dia matoa ny rajoelona kehitriny tsy hita dia tena vahaolana fa tsy haiko hoe vahaolana ho an'ny taranaka any aoriana fono zay ny tenen'ny fomba fitondrana asa taranaka fa any amin'ny 20 taona araka any be le vahaolana hoetiny mpitondra fa le vahoaka asa kehitriny ohatra tsisy vahaolana zany ho an'izy ireo tsy haiko aloha eno ihany ny feom-baovaka fa misy ratsy mety aneo mahatonga vahoaka amin'ny teny. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Monsieur Chris avy any Atsimon-drano, zavatra ataon'ny fitondrana dia ho an'ny taranaka fa tsy ho an'ny amin'izao fotsiny. Azafahana na diso sy lainga ny taranaka, tokony hovaina ny toetsantsika malagasy. Zavatra ataon'ny fitondrana ho an'ny taranaka fa tsy ho an'ny izao tsony dia azafahana lainga sy fahanana diso taranaka tsika ireo fa da diso hatrany amin'ny fiafa dia vao miasa indray ho voazatsika ny erinany. Tena palahelo alora ngo vaina ny toetrainy malagasy zay ny mampantry zao hoe tena diso tanteraka nentinareo anoerana ka feza fitiavam-boly nahajan'ireo le mpitondra teo dia miady masy fotsy ifirenana indray misy amin'ireo nge ny efa katy alora ngamba dia le firenena no jerena dia aloha tsika mba miara-panoa fanana lainga le vahoaka azafahana taranantsika ny fotsy atao amin'izao dia ho an'ny tarana. Demokrasia mivantana. Raha tena tia firenena, tokony miara-midinika mpandroso ny firenena fa tsy misintona midina, hoy Madame Anaïs avy any Ambohitrimanjaka.
raha tena ty firenena raha miara-midinika ny tokony hampandroso fa tsy sitina hidina an'ilay firenena foana dia aloha hiasa ny filoham-pirenena fa ny programmenareo fifidianana manaraka indray. Démocratie mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Fa tsy manaiky ny antso izay atao amin'ny lehibe ny Zapa ao Ambohimanjaka sy Avohidahy ao amin'ny distriktiny Ambositra ny filohan'ny fefy. Tsy misy fahadisoana arakasa ireo lehibe ny Zapa ireo ary izay no antony tsy haneke ny fikambanany iray aman-dreny ny mpianatra amin'ny fanisorana azy ireo no ireo lehibe ny Zapa tsy mitovy firehana politika amin'ny olom-boatendry any atoerana no antony anisorana azy ireo ny solombavam-bahoaka n'Ambositra Liverason manaitra ny ministra ny fanabeazam-pirenena ny solombavam-bahoaka mba hijery akaiky mikasika ny fampianarana ao Ambositra izay mety hanimba endrika ny fampianarana any atoerana Zorabarjona no tatrantsika ny andindiny izay. Iaraha malala fa ny akamaroany ny sekolim-panjakana any amin'ny komina lavitra dia ny ray aman-dreny avokoa no mandony karaman'ireo mpampianatra fram hiantoka ny fampianarana ny zanak'izy ireo. Raha ho an'ny distrikana Ambositra dia hatrany 700 n'ireo sekoly miankina fanjakana no atoan'ny ray aman-dreny ny mpianatra na ny fefi. Misy edra olana nefa ny lehiben'ny Zapa ao amin'ny komina Ambohimanjaka sy ao amin'ny komina Vohida izay tratrany Antsojay ary tsy manaiky izany ny fefi. Ary sefizapinay henoko fa hoe sorony amin'ny maha-président fefi lycée ay dia tsy mpanaiky an'izany zay ray aman-dreny mpianatra eto reo vahoaka be dia be reto anay samy miteraka aby reo mampianatra ao amin'ny CEG ao amin'ny lycée azaera sefizapy dia tena mitondra fampandrosoana teto aminay sa vetsy zany vahoaka. Ampidirina politika loatra ny fampianarana ao amin'ny distrikana Ambositra hoy ny solombavam-bahoaka Liverason ary ireo lehiben'ny Zapa tsy mitovy firehana amin'ny olom-botendry ao an-toerana dia tratra ny fanesorana avokoa. Fahadisoana arakasa no tokony hanesorana tompona andraikitra iray amin'ny toerany hoy hatrany ny solombavam-bahoaka Liverason. Dia rehefa misy tompona andraikitra anankiray na taleto sekoly io na ny chef Zapa io na mpampianatra hita fa tsy mitovy hevitra na tsy mitovy fierehana amin'ny atao hoe tompona andraikitra izay apetraka toy ny chef Cisco dia tsy maintsy mitady ny moyen rehetra hoentiny anasorana na hoe hamindranan'ireo tompona andraikitra ireo. Mangataka amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary efa nandefa taratasy any amin'ny ministera fanabeazam-pirenena ny tenany mba hijery akaiky ity olana ity indrindra fa ao amin'ny distrikana Ambositra satria mety anarasy endrika ny fitondram-panjakana ny fanaovana Antsojay ny lehiben'ny Zapa tahaka izao hoy hatrany ny solombavam-bahoaka n'Ambositra Liverason. Efa nanaovako antsoavy tany amin'ny Ramatoa ministra io ary efa nandefasako taratasy nitazomana anazy fa io dia tsy misy faute professionnelle nataony reo olona tompona andraikitra voalazako teo zay fa noho ny hoe tsy fitovizan-kevitra amin'ny chef Cisco dia tena initiativany no nanao an'ilay proposition na affectation ao anatina Zapa 720 maninona anankiroa misy ny manao hadalana nefa tsy hitany masony. Mananjary kosa no faranana ny Alahady 10 Aogositra lasa teo tao Nosy ny festival sakaliona dia ny faharoa naharitra hatelo andro moa ity etsika ity izay etsika natao indrindra nampisehoana ny kolotsaina nisy any an-toerana sy nampiroborobo ny sehatra ny fizahantany ary fikajiana ny tontolo iainana nisy any koa ny fitokanana fotodrafitrasa maro sy fampitaovana nandritra izany etsika izany ny tarika ny etsika tany an-toerana ministra ny serasera sy ny kolotsaina Maravola Mirandona raha naniraka mpiara-miasa aminy any an-toerana kosa ny filoalefitry ny anteny Mirandola Nicolas Rabe Mananjara izay tsy afaka ny atrika izany tany an-toerana mitatra ny vaovao ny mpanao gazety avy any Mananjary Paulin Rakoto Ariso. Nampiray fonimpon'ny Nosy ny festival Sakaleon festival namoazana ny ampo ara-kolotsaina misy aty Nosy izay tena manan-karena ara-kolotsaina sy manana ny mampiavaka azy ary mbola voatanatra amin'izao. Festival nampivoarana ny toe-karen'ny distrikany Nosy amin'ny lalan'ny fampiroboroborana ny sehatry ny fizahantany no ny fisian'ireo arena maro Antanety sy Andranomasina ireo zavaboary mahafinaritra
manamorona ny lakandrany mpangalana iny fa indrindra ny rendrano Sakaliona mamakivaky ny tanàna Nosvarka izay tafiditra ao anatin'ny harem-bako-pirenena misy 370 eto Madagasikara. Festival natao ihany koa anaitanana ny tsirairay ikojakoja sy anaja ny tontolo iainana toy ny fambolea-gazo ho fandrakofana alan'i Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ankehitriny. Tsy fety fotsiny araka izany ny festival Sakaliona fa etsika hitondrana fampandrosoana ny distrikta Nosvarka hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volambrano Dona. Mitodika dia Nosvarka ny mason'izao tontolo izao nandritra ny festival Sakaliona. Misy ny hetsika hafa sy ny fampitaovana fampandrosoana. Isan'izany ny fametrahana ny birao ny fananantany. Teo ny fanolorana moto ho an'ny CSB 30 ato anatin'ny distrikta Nosvarka. Misy ihany koa ny fanokafana ny fomba ofisialy ny tranomboky fianaran'ny zanatsika ato amin'ny tranombokin'olona. Teo ihany koa misy ny fitokanana satria dia namboarina ny toerana masina izay mampiavaka atsika dia ny toerany Ambohitsiambo izay vita soamatsara izy ao afaka tsidiana. Mitodika ty amintsika ny fampandrosoana miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Etsika maro no tanterana teto Nosvarka nandritra ity festival Sakaliona andin'ny faharoa ity ny 8, 9, 10 Aogositra 2022 teo iny. Ny andro fahatelo dia nisy ny diabina makivaky ny tanàna nampisehoana kolotsaina maro izay nandraisiny ireo fikambanana maro anjara. Ny fitsidiana trano eva nampirantiana vokatra maro mahakasika ny fizahantany sy ny asa tanana nandraisiny ireo sampandraraha miankina sy tsy miankina fanjakana anjara. Fanolorana mari-pakasotrana tamin'ireo etsika ara-panatanjahantena niseho nataon'ireo mpanakanto maro ary nofaranina tamin'ny fanapoana afomanga. Niatrika ny etsika taty an-toerana ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volambrano Dona raha naniraka ny mpiara-miasa aminy kosa ny filoha-hevitra ny teny Mirandoholona Nicolas Rabemananjara izay tsy afaka niatrika izany taty an-toerana. Mbola tao anatin'ny fampilam-baovatra isika maro ireo fianakaviana amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao no mandeha mivoaka miala sasatra ka ilaina ny fitandremana mba ho fialan-tsasatra herin-doza. Iara-mifaly amin'ny fianakaviana no tena andaniana vola andehanana lavitra ka antony hitandremana hoy ireo mpanentana amin'ny fisorohana ny loza. Misy ny fitandremana mila araina na mitondra fiara manokana na mandeha fiara iombonana ny fianakaviana. Mila mailo ireo mpiala sasatra raha toerana misy rando no aleha hialana amin'ny fahafatesana andrano na ny fahazona ny mikroba avy amin'ny alalan'ny rano maloto hoy ireo mpitsabo. Mila manaja ireo toromarika ny tompon-tany ireo mpiala sasatra ary manomana sakafo ara-pahasalamana. Mikandrem-bolaza amin'ny sariny Arfidira koto manarina. Maro amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao ireo fianakaviana mandeha mivoaka miala sasatra ka ilaina ny fitandremana mba ho fialan-tsasatra herin-doza. Fitandremana voalohany mila atao ny ain'ny ao anaty fiara. Misy ny fitandremana mila raina na mitondra fiara manokana na mandeha fiara iombonana ny fianakaviana. Fitandremana faharoa ny fahamailona raha toerana misy rano no aleha. Fitandremana fahatelo ny fanomanana ny sakafo ara-pahasalamana. Fitandremana fahaefatra mila atao ny fanajana ny toromarika omeno ny tompon-tany. Tokony izany ho fitandremana dia rehefa any amin'ny ohatra manao mivahinany amin'ny olona hafany dia misy an'ireny hoe le rano mitelina tapoka ireny ohatra mety misy lalina be misy lavaka brika lavaka fanaovana brika dia mila fantarina ireny dia mila manontany manodidina aloha. Faharoa misy koa zao rano misy bilharziose any amin'ny faritra na hita tany any faritra hafa ankoatrany ny tena dia fiarovana amin'ny bilharziose dia rehefa milobo-drano ka raha nifantatra fa misy bilharziose io dia manao pataloha dia ny rano rehetra izay sotroina naiza zany misy atsika dia rano tokony avy nampangotrana daholo. Fadina kosa amin'ny manao dokotera tena ny famiazakazaka mamonjy toeram-pitsaboana akaiky aingana raha misy ny tsy fahasalamana amin'ny trano. Raintsika ny vaovao tapatapana. Tombontsoa maro no azo Madagasikara amin'izao fandraisana ny fivirimben'ny SADC izao.
Ny solombavy-moaka ny Madagasikara Rafidy Manana Désiré anampy sy ampisokatra indray ny lalam-barotra sy fandrarana ho an'ny malagasy ity fivirim-be tanterahana eto Madagasikara ity hoy izy. Tsy mijanona ihany eo amin'ny fivorian'ny filohampanjakana ihany fa eo ihany koa ny fanakalozana eo amin'ireo delegasion nataon'ny minisitra amin'ireo firenena maro mandrafitra ny SADC. Itombo araka izany ireo mpahandrarà hampiasa vola eto Madagasikara ka hitondra asa sy fampandrosoana eto Madagasikara. Tokony hisy fiantraikany ary hampiakatra ny araka-reny eto amintsika araka izany ity fivoriana atao eto amintsika ity. Ny solombavy-moaka ny Madagasikara Rafidy Manana Désiré. Tombotsoa manokana aloha dia mazava ho azy dia izao tontolo izao dia ahafantatra hatrany ny fisiany zany atao hoe Madagasikara zany. Faharoa manaraka izay dia tsy maintsy hivelatra bebe kokoa ny ataoko hoe fifandraisana amin'ireo firenena maro samihafa, indrindrandrindra ireo mpikambana ao amin'ny SADC zany izay mety ahafantatra bebe kokoa, lalala kokoa ny ataony fampiasam-bola akoatra ny fiaonam-be izay ho ataon'ireo filohan'ny mpanjakana. Zay ho avy eto dia mitondra délégation ihany koa izy ireo satria hitantsika dia tsy maintsy mitondra ny délégation eo ny ministra maro samihafa dia ministre matoky izay fa hifandray bebe kokoa izy ireo ahafantatra ny zavatra tokony atao hoentina hampandrosoana Madagasikara dia ireo ministera maro samihafa na avy eto toerana anavelanvelana zany dia tsy maintsy isy izay fikaonan-doha sy fiarah-miasa hoentina ao anatin'izay ataoko hoe fandrarana izay mba hivelatra bebe koa mba tena hipaka any amin'ny ratsamangaika sy any amin'ny faritra maro samihafa zay eo ihany koa zany tsy maintsy isin'ireo mpandrarà mpampiasa vola maro samihafa ho avy eto ary isandrahaka amina fiarah-miasa amin'izay fandrarana izay i Madagasikara hisokatra amin'izay fandrarana izay ihany koa ka minisy matoky izay fa izay fandrarana izay dia hiteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ho indrindrandrindra ho an'ny ataoko hoe Madagasikara mihitsy. Fa ny vahiny tao amin'ny fandarana mivatana mandeha isa maraina eto amin'ny TV Plus Madagasikara dia ny bonjournaux ireo finaliste Kinga Show U14 sy U18 ka sady nitsidika ny ivitoerany TV Plus Madagasikara indrindra ny filazam-baovao sy ny dondresaka fa ny apatsevina itsika ampijery ny eto amin'ny TV Plus Madagasikara fa ny zoma 20 aogositra ho avy izao ny dingana famaranana Kinga Show 2024 izay anomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny zoma ho avy izao ndoro rahantsika ny Et si l'intelligence devenait un spectacle? Tant que quelle zone océanique se situe entre 200 et 1000 mètres de profondeur? Manakaiky ny fahadimy ambin'ny folon'ny volana Aogositra, daty amaranana ny Kinga Show 2024. Ao anatin'io hetsika io dia nisy ny resadresaka niarahan'ireo mpifaninana amin'ity dingana farany Kinga Show ity, niaraka tamin'ny mpanentana bonjournaux, Maefa sy Nandrianina. Teo ihany koa ireo fanontaniana avy amin'ny mpijery ny fahitalavitra. Niezaka namaliza resaky ny mpijery fahitalavitra avokoa ireto zaza 14 taona na U14 sy ny ankizy avy ao amin'ny U18 na latsaky ny 12 taona. Eny fa na izay fanontaniana farak'izay hafahafa ary dia noezahan'izy ireo novaliana. Kahaizana no tena avohitra atao anatin'ny Kinga Show. Maro ny dingana nolalovana fa isan'ny tena nampiaiky ny maro izy ireo izay nahavita nitadidy karatra marobe akoatra ny lalao natao mivantana tato amin'ny bonjournaux vao maraina dia nitsidika ny ivitoerana filazam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny plateau dondresaka ireto Kinga Show 2024 sy 2024. Manome fotoanantsika mpijery rehetra ary izy 4 mianadahy avy ao amin'ny Kinga Show U14 ary izy 4 mirahalahy Kinga Show 2025 U18 fa ny zoma 15 aogositra manomboka amin'ny 3 ora folakandro ny dingana famaranany miverina amin'ny 7 ora sasany arivo eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny Kinga Show amin'ny zoma 15 aogositra 2024 sy 2024 io. Waratsika ry izao ny voambolana. Androany dia mivoambolana hoe akolam-bohitra no fantarina hoe inona marina ny tena heviny sy amin'ny fotoana manao ahoana ny tokony hitenenana azy. Ny akolam-bohitra dia lazana toetra n'olona tsy miendrika fa manao izay mahamenatra sy fady ary tsy misy tsy hanaovany ny toetra ratsy ny toerana rehetra. Iray sokajy tsy mitovy hevitra amin'ny hoe jiolam-boto na koa hoe karin'olona fa mahalaza azy ihany koa ny olona tsy tokampo fa maro jery. Amin'ny teny frantsay ny azo andikana azy dia coq de village na koa hoe Casanova
na ihany koa hoe lobar voambolana izay azo ampiasana amin'ny teny andavanandro ohatra ao anatin'ny tevezateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tandremo ny fitondran-tena fa mahamenatra zany ataon'olona hoe akolam-botra zany. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatin'ny tevezateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ialao ny fazarana amin'ny teny ratsy sy manompa olona fa mitovy amin'ny akolam-botra ny olona toy izany. Na koa hoe tsy misy izay tsy miaiky fa lazainy fa mahafinaritra azy avokoa izay hitany. Ary ny lehilahy izay miaraka aminy dia ampirafesiny avokoa. Hany ka tsy akolam-botra no mitovy aminy. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika ampiasaina ny mampiasa ity voambolana hoe akolam-bohitra ity amin'ny fotoana tokony hitenenana azy. Tandremana tsara nefa amin'ny filazana azy mba tsy tenitenenina foana fa somana fotoana ny hafa. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mafy azy. TV+ Madagasikara. Zakositsika ijery ny eo raha hoe markadely amin'ny chandarana ny vaolana sady tsy lany fotoana ary tsy misahirana ianao amin'ny kalitao tsara dia tsara sy amin'ny vidiny mirary. Deli, votre meilleure compagnie distribuée par Chandarana et compagnie. Sini Orange, eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur action. Eny amin'ny tena tongavana eto zoko misy mitondra an'ity taratasy ity kasika an'le tanina etsy hitanao etsy akaiky ny terrain. Efa fantatro ihany moa zany dia reny daholo le taratasy fa saika hoe varotra n'io tany io zany zay io tany da ny ray aman-dreniny hatramin'izay io dia fa reo daholo ny dossier rehetrarehetra momba n'le tany rehetrarehetra dia zay saika hoe anatonanay aty zany ho amidinay zany io tany io e. Sady le mpividy efa tena dodina be mihitsy dia miandra le taratasy hoe vita fotsiny. Neny io ihany koa vidiny io raha vao mbola andrasany. Andrasa aloha verifiena tsara aloha le taratasinareo reo daholo ka efa complet reo. Zao fa nareo aloha firy prêt-à-pot e. Efatra zay. Efatra aloha dia efa maninona nareo rola rery ny tonga aty. Ka tena marina zay rola zany manafikasana an'le fivarotany fa le ambony le prêt-à-pot aminay anakiroa manko tsy raha izy no teneninao amin'ny tsy varotany zany izy dia fady mety efa tsy ilaintsony koa angamba ny anjarany dia aloha amidiny aiko sady efa manana be daholo. Moa zay koa ny ady izy menata zany ohatrany tsy mifanaraka aminay mihitsy dia hoe salorana tonga dia amidinay ty dia mba zarainay le vola e mba entina miavitra ihany koa amin'le anina dia aloro zareo zany hoany sady tsisy ilany an'io zany fa tonga dia atao fotsiny ny fivarotana dia zay miralany eo anatin'izy. Dia nareo lahy zany amitaka an'le prêt-à-pot aminareo hoe amidinareo izy atsokosoko any. Tsy ka mety tsy ilaintsony koa ange ny anjarany. Tsy ilain'io tsony e. Tsy mamitaka sasy am'izay ihany koa ange. Efa deba be ange zareo zoko misy tsisy ilain'io. Na deba be ary izy aloha dia efa mitana aloha zany e. Tsy azo atao mihitsy ny zavatra zany ao anatin'ny lalàna satria misy ty acte de notoriété ty. Ny acte de notoriété zany dia manamarina fa nareo efatra prêt-à-pot. Dikan'izany tsy ho afaka amidinareo rola rery ny tany sady tsy aken'ny lalàna mihitsy koa zany satria anisan'ny pisiloko zany nareo rola ao anatin'le izy. Efa fananke hoe commune na misy blanco dia efa fanakely amin'le blanco fotsiny le anaran'ny zareo ao e dia zay rola sisany eo. Tsy azo atao zany ka vao mainka hoe misy osoka ny zavatra ataonareo rola vao mainka mampikatra zany na izaro zao dia afaka miantso manam-pahefana isambotra nareo rola ao anatin'izany satria anisan'ny pisiloko nareo rola manaratra ny anina prêt-à-pot koa dia tsy mety zany zay zavatra zay. Fa tsy maintsy mila zareo menadary hoe zany vao afaka hoe complet le taratasy afahana mivarotra anazy. Mila izy menada sady mila ny acte de notoriété andray aman-dreninareo ihany koa. Mila ny acte de misy tonga dia anarana efatra ny anatin'iny efa zay rola nivarotra azy fa tsy zay efatra. Dia tsy mety mihitsy zany satria misy lalàna zany rehefa manao zavatra e. Zary maninona raha ohatra hoe mba ohatra hoe mba hoe 10% an'le vidin'le tany zany nyenainao dia mba karakarainao le taratasy. Ohatrany hoe tsisy zany le anakiroa fa zay rola ihany. 10% zany satria le tany ake anay ihany 30 millions eo zany ny azonao satria raha 300 millions ahoana mba resaka. Tsy azo atao manao kolikoly e. Aloha manara-dalana intsika rehefa manao zavatra dia aloha zany nareo rola hoeto ny dossier nareo rola dia hoeto ty daholo izy efatra nareo efatra mianada dia afaka mikarakara anazy tsika mandeha tsara ny procédure amin'izay fotoan'izay fa ty toerana ity zany tsy mpanao kolikoly ty fa mpanara-dalàna dia mandeha amin'ny ara-dalàna zany dia ty misy afaka nomenao anay torohevitra aloha zany dia hoe manaiky daholo ny prêt-à-pot rehetrarehetra misy taratasy mazava tsara afaka avy any amin'ny hérité tsirairay dia amin'izay mazava tsara zany dia azo ataony zany.
sotrabetsaka fa aza miantso manam-pahefana zay mba mba mahasangisangy le anay ty fa tsy tena any any fa zaiko hoe de sotrabetsaka mamotika sy mandravany fihavanana ny fivadipitokisana aza manao mpamosavy malemy ka ny ao an-trano ihany ny aripaka coupé dans la boîte zay no metrahako ny velomo amintsika rehetra ny tokantrano hitondra ny songadina kosa igracia andrea tsy toerina karapanondro osika roa no tratra androany nandritra ny fifanana pirenena ny AZF 2024 tanterahana ny mahajanga nanomboka ny voalohany volana aogositra lasa teo ka hatramin'ny 2020 aogositra ho avy izao miato tsy mahazo mandray anjara ao anatin'ny fifananana intsony na disqualifie ny ekipa na tratrarina ireo karapanondro osika ireo na dia nandresy tao amin'ny lalao ampahifadalana azy raha namafy ny filohan'ny AZF fa entitra ny fanasaziana ho an'ireo tsy manara-dalàna ampetraka ny mpiasa-panjakana ho modely ho an'io ny fiarahamonina na eo aza nefa izany mizotra pilaminana ny AZF 2024 any mahajanga ary niditra tamin'ny ampahifadalana ny lalao iombonana androany mikandrebolazy ary fidy rakoto manala no mitatitra antsika ny andindininy izay sogadina izay mitoy ary tsy misy olana ny fifananana nasionaly ny AZF 2024 izay tanterahana ny mahajanga nanomboka tamin'ny voalohany volana aogositra ka hatramin'ny 15 aogositra ho avy izao raha ny vokatra treto dia mitarika vonjomaika amin'ny larana voalohany amin'ny fahazonana medaly be indrindra ny MFA eo amin'ny larana faharoa kosa ny MSP etitra ihany koa ny fanaraha-maso ny tsy fanarahan-dalàna ka karapanondro osika roa ny tratra androany nandritra ny lalao ampahifadalana ho an'ny lalao iombonana natrarana ireo karapanondro osika roa ireo miato sy mahazo mandray anjara ao anatin'ny fifanana intsony na disqualifie ny ekipa natrarana ireo karapanondro osika ireo na dia nandresy teo amin'ny lalao ampahifadalana azy nanamafy ny filohan'ny AZF fa etitra ny fanasaziana ho an'ireo tsy manara-dalàna apetraka ny mpiasa-panjakana ho modely eo anivon'ny fiarahamonina mihamafana ny lalao anatin'izao dingana famaranana izao ka miantso ny mpiasa-panjakana rehetra mandray anjara mba hampanjaka ny fandefirana sy fanajana ao anatin'ny mahiray azy ireo ny filohan'ny AZF miditra amin'ny fazy final atsika zao sa ho an'ny sport individuel rehetra dia efa tapitra ny 98% zany hoe ny danse ataandroany e vita tanteraka ny sport individuel eto Majunga ho an'ny sport collectif dia miditra amin'ny demi-finale atsika zany dia tandroany ny quart de finale mba ekena nisy ny olana izay mbola misy zatra foana ry mangalatra taona mampiasa karapanondro osika izay tsy mendrika eo koa moa ministera ray zany ny lalao nefa tsy mitonga karapanondro dia nysaziana satria tsy maintsy manaraka lalàna ny rehetrarehetra satria firaisakina mpiasa-panjakana ny tanjona hita tsisy amboniny raha respectena ny discipline eo koa le nanao karapanondro osika izay tratra reny mamendra ary tsy azo ekena zavadrokotrany dia natafaky nananandresy ary izy dia tsy maintsy saziana dia mihintsana avy hatrany niraisina zay fipetra zay mba hisiny rendran-damina mba hisiny filaminana ny sport mpiasa-panjakana efa misy kosa ireo taranja efa vita tanteraka ho an'ny fifaninanana araka ny tapaka dia hitodi-doany manakary indray ny fifaninanana nasionaly amin'ny taona 2024 dia izay ihany koa netiko famarana ny fampahram-baovao mety alina ity mangasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko